Salymiarahaba tsika rerariavana tratra ity talata fahateloamroapolo ny volana jona ity. Miamanakaiky ny fito-pirenena ka dia mirary so sy fifaliana ho atsika malagasy tsy vaky volo ary mirary fandrosoana sy fedanam-po ho an'ny vahoaka malagasy manontolo ary fandriampahalemana raha teo koa ho an'ny firenena. Ny mofinaintsika anio dia ny Zakaria toko fahafito ny andininy fahavalo ka hatramin'ny andininy fahafolo. Zakaria toko fahafito ny andininy fahavalo ka hatramin'ny andininy fahafolo. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tonga tamin'ny Zakaria ny tenin'i Jehovah nanao hoe izao no lazain'i Jehovah tompony maro. Manaova fitsarana marina ary samy mifampiantra sy mifamindra fo amin'ny rahalainy avy. Ary aza mampamory ny mpitondra tena na ny kamboty na ny vahiny na ny mantra ary aza misy mihevitra ao am-ponareo hanisy ratsy ny rahalahanareo ianareo. Ray masino manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ny faminaniana Zakaria avako malala dia mifaminaniana izay tao anatin'ny ataontsika hoe fanamboarana ny fanarenana, fanamboarana ny firenena indray ny ny fanjakana atsimo, zany zanak'Israely zany fanjakana atsimo, fanjakana avaratra moa raha vatanteraka, fa rehefa niverina avy any amin'ny fahababona zany ny fanjakana atsimo ny fanjakan'ny Joda dia tao aorian'ilay fahababona mafy tany Babilôna dia niverina indray ary teo am-panarenana zany fiainam-pirenena zany. Ny fanakaiky teo ny faminaniany Hagai sy Zakaria ary mitovitovy ny ataontsika hoe ny votoatin'ny afatra. Hagai dia manao antsoavo any amin'ny anaovana ny tempolin'Andriamanitra, niopana kokoa tamin'ny ataontsika hoe lafin'ny fanairana fanaovan'ny mpino ny zava-dehibe ny afanimponan'Andriamanitra ny faminaniany Hagai. Hagai zany manao hoe tsy misy fanarenana, tsy misy fiainam-baovao, tsy misy zavatra ataontsika hoe vaovao mitranga, tsy misy fahatoniana indray mitranga raha tsy manomboka eo amin'ny fanombohana ny an'Andriamanitra. Zay marina faminaniany Hagai. Fa i Zakaria kosa dia tsy mifanarafitra amin'izay. Faminany Zakaria indray dia mifameno amin'izay ary miara-dalana amin'izay indray manao hoe ataovy zava-dehibe koa ny fiarahamonina, ny fiainana ilay finoana, fanarenana ny tranon'Andriamanitra, fanaovana ny asan'Andriamanitra, fa tsy niazakazaka amin'ny lafiny ara-toe-karena ihany, satria niazakazaka tamin'ny fialiana ny olona tamin'ny na amin'ny vanim-potoana Zakaria sy Hagai dia mitovy ihany tsika teo. Dia miazakazaka ny olona fa rehefa manao hoe manarina firenena, rehefa matao hoe mamboatra firenena, rehefa matao hoe manitsy firenena dia noheverina foana ny hoe amin'ny lafiny ara-toe-karena zay. Ary zay natonga ilay antsoavy Hagai manao hoe mitahiry anaty kitapo loka ianareo, heverinareo fa rehefa betsaka, rehefa mikorisa tsara ny fiariana, ny varotra, miangona ny vola dia ampy zay, fa tsy fantatrareo fa rehefa tsy eo ny finoana dia toy ny rehefa tsy eo ny fitahin'Andriamanitra, rehefa tsy eo anivonareo Andriamanitra dia toy mitahiry ao anaty kitapo loka ihany ianareo. Ary navara manao hoe atandremo ianareo so variana manao ny tranonareo zay misy valy tafo, misy valy mindriana, zany hoe manao trano avo lay noheverina fa nantsony hoe fandrosoana, fanarenana dia fa amin'ny lafiny tao-trano, amin'ny lafiny tanàna, fa tsy zay ihany ho Hagai mpaminany. Fa nanafatra Hagai hoe aza voafandrika zany, zava-dehibe zany, fa mametra fanontaniana aloha ny hoe aiza ho aiza ny toeran'Andriamanitra. Dia i Zakaria koa eto maminany dia afaka malala zay fandrifontsika teo amin'ny Hagai mpaminany, satria mitovy ny fotoana naminaniana izy ireo. Dia Zakaria eto maminany hoe na inona mety ho fahatsarana ny toe-karenareo, na inona mety ho heverin'ny fisainareo ho fandrosoana, asa trano tsara tarehy, asa tahirim-bola, asa fitantanana. Dia izao Zakaria mpaminany, zava-boany zany raha toa ka fiarahamonina tsy milamina, raha toa ka tsy misy aza atao hoe fiarahamonina milamina, tsy misy fiadanam-po an'ny mpiarabelona, raha toa ka manjaka ny tsy fahamarinana,
raha toa ka misy fifankalana ao anatin'ny mpiarabelona, raha toa ka misy fitsarana tsy marina, raha toa ka mampahory ny mpitondra tena, mampahory ny kamboty, ny vahiny tsy manana zay isitriany lohany na tsy manana zay ataotsika hoe maha-olombelona azy akory azy. Tam'izany nisy ireo mpitsomponenana zay resahany eto tsy manan-kelofany. Eto ry afaka malala dia mampieritreritra antsika manao hoe inona moa ry afaka malala ny tena tokony ho toe-tsainy antsoina hoe firenena izay mieritreritra fa zava-dehibe ny fanamboarana zany tsika hoe manao firenena zay manao zava-dehibe ny fanarenana azy, ny fanamboarana azy, ny fanatsarana azy. Inona ny zavatra tokony ho fitaovana eo am-pelantanany raha maka zao faminaniany Zakaria zao. Mampieritreritra be mantsy afaka malala ny tenany Zakaria ry amin'ny farany amin'ity toko ity manao hoe nahatonga ny tany mahafinaritra ho tany lao izy, nahatonga ny tany mahafinaritra ho tany lao izy. Zany hoe ny fahotan'ny olombelona nahatonga ilay firenena nahafinaritra. Tany mahafinaritra io dia talay firenena Israely hoe toerana mahafinaritra be, toerana izay tany nahafinaritra nisy ny zavatra rehetra tondratro noso taotay nefa tonga tany lao. Fa inona nahatonga an'izany tany nahafinaritra nanjary tany lao zany? Dia tsotra ry afaka malala ny fahotan'ny zanak'Israely. Ary amin'ity bokyny Zakaria mpaminany ity satria akatoky ny fetim-pirenena isika dia verina hoe nomen'Andriamanitra antsika ho fampieritrretana ao anatin'izao fetim-pirenena izao ity faminaniany Zakaria mpaminany ity. Reto zavatra roa reto ry afaka malala no tokony ao an-tsaintsika raha ohatra ka manaraka tsara ilay faminaniany Zakaria isika. Voalohany indrindra ry afaka malala dia izao ny raha toa ka tena jerena tsara ny inona moa na firenena ny zanak'Israely, inona ny nampiavaka azy tamin'ny firenena rehetra ary inona ny nampijoro azy tokana ihany ny finoanan'Andriamanitra ary ny fahatserovany fa izy dia vahoaka nofidin'Andriamanitra manokana zay ny tsy azo no adinoana. Ny firenen'Israely dia firenena ny orina tamin'ny finoanany Yahvé na tamin'ny finoanan'Andriamanitra rain'i Jesosy Kristy tompo. Io ny fototra ny orenan'ny finoany ny firenena zanak'Israely. Ny zavatra rehetra nandalo avokoa, tsy firenena akory izy fa andevy tany Egipta no nantsoin'Andriamanitra ary ny orina tamin'ny finoana man'Andriamanitra izay Andriamanitra Abrahama, Isaka, Jakoba hitantsika hatrany amin'ny bokin'ny Genesis io. Izay fototra izay ny fisiany voalohany indrindra, ny fisiany ty fireneny ity. Ary dia ny zavatra rehetra dia niainga tamin'izay hoe finoanan'Andriamanitra izay. Ny tranga nefa dia hoy ny filazan'ny Zakaria mpaminany hoe tonga tany lao izy, satria noho izay finoanan'Andriamanitra izay dia tonga tany mahafinaritra izy. Ny finoanan'Andriamanitra dia nahatonga azy ireo namakivaky ny ranomasina mena. Ny finoanan'Andriamanitra nahatonga azy ireo namakivaky ny hevitra. Ny finoanan'Andriamanitra nahatonga azy ireo nonona tao amin'ny tany Kanana nandresy ny fahavalo izay nanodidina azy. Ny finoanan'Andriamanitra nahatonga azy ireo nanorina tempoly mezinezina, nanorina tanàna ary nahatonga ny taranany zanak'Israely tamin'ny andro fanjakan'i Davida tonga hatrany amin'ny faritra Libanona sy ny manodidina rehetra. Noho izany dia ny fototra ny orenan'ilay firenena dia ny finoanan'Andriamanitra, izay ny voalohany. Fa zao nefa ry afaka malala rehefa amin'ity Zakaria alokeliny Zakaria mpaminany dia tonga ny fahavalo, ny Babiloniana nandrava ny tanànany zanak'Israely fatsakana tsy ny tempoly, ny manda, ny rava tanteraka. Dia amin'ny fandinihiny ny mpanao heviteny maro na fandinihiny itsika mpitoro teny na tahaka izany tsika voalohana dia ny hoe ny Babiloniana nandrava ny tanàna zanak'Israely. Zay moa le faminanareo teo ao amin'ny Jeremia mpaminany manao hoe velako rava ny Babiloniana ny tanànanareo. Dia amin'ny fieritreretantsika azy rehefa koa malala dia zao foana manao hoe azay tokoa nefa hoe ny Babiloniana nandrava azy, eny tokoa zay izy. Fa raha jerena dia ny Babiloniana dia efa namarana ihany ilay faharavana.
fa lay faharavany lay firenena de avy tao anatiny ihany. Ny faharavan'ny firenena na ny faharavan'ny civilisation nisy mpampianatra tantara anankiray mpadiky tantara anankiray antsoina hoe britanika antsoina hoe Arnold Toynbee izay nanazava ny mety ho faharavan'ny ny civilisation izy naranroatra boky anankiray zay lay mpanao politika frantsay antsoina hoe Michel Rocard de nitanisany ity mpanoratra britanika ity anatin'le boky anankiray soratany hoe Michel Rocard zany io lohatenin'le boky hoe suicide de l'Occident, suicide de l'humanité zay hitantarany boky io de 10 taona lasa tany amin'ny taona 2010 no nanoratana azy de nafinaritra efa makina ilay boky de efa taona vitsivitsy lasa zay dia resahany mikasika an'ilay hoe ny faharavan'ny civilisation ary veriko fa tahaka zany mihitsy nitranga tamin'ity bokyny Zakaripa aminany ity mietrehitra mandrakariva mantsy atsika fa ny faharavan'ny firenena anankiray na ny faharavan'ny civilisation anankiray de avy any velany eny tokoa raha tena jerena ny tantara de matetika ny faharavan'ilay firenena na faharavan'ny civilisation na raha faharavan'ny zavatra nahoana anankiray de ny avy aty velany matetika mamarana azy fa matetika ny zavatra de avy ao anatiny ihany ary io efa nytenenin'ny Jesoa tenenin'ny Jesoa hoe ny ota de aza mieritreritra nareo fa ny ota de avy velany tsy avy any velany mihitsy ny ota fa avy ao anatin'ny olona ihany manimba azy ny avy ao anatin'ny olona ihany no manimba azy ny ota de avy ao am-po fa raha avy velany ny ota tazana avy velany de mora ny mandositra aminy aiza hoy ny fahotana de any sotro de mba milamina zany tsika tia apandrana aiza hoy ny ota de any biorika de mba milamina ndray zany tsika tia andorany fotsy ohatra fa ny ota de ao anatin'ny olona ihany ary rehefa ao anatin'ny olona le ota de mikiky ilay fahalovana zany ao anatin'ny olona ary fisalatsaina tahaka an'iny voasary mandariny iny na iny paoma iny misy zavatra loha anatiny mety madio be ty ivelany fa zao avy ao anatiny ao le fahalovana mikiky ary rehefa aveo mipoitsaka ho azy tsy azo hoanina tsisy ilànan'ilay voankazo tsony rehefa aveo ary ohatra ko ny civilisation itsika malagasy de mieritreritra mandrakariva ka ohatr'izao ange firenena fa satria misy lafiny géopolitika eny tokoa misy zany fantatritsika rehetra zany fantatritsika rehetra fa misy zany fa misy fanarahana iraisam-pirenena isan-karazany nanomboka hatrany amin'ny andro ny conférence de Berlin zany any amin'ny taona 19valopolo nisy fifanarahany tany matanjaka tamin'ny fotoana nitoy isaky ny 50 taona isaky ny 30 taona farany nisy ny conférence de Yalta isan-karaha tamin'ny ady lehibe faharoa mbola nitoy aza teorina ny feonan'ireo tany matanjaka isan-karazany zay mivoatra amin'ny lafiny totsika hoe fantaminan-draha era-tany mety tsy ao anatin'izany tsika nefa tsika voakasika zany satria tsika firenena madinika de marina loatra tokoa fa misy zany rehetra zany fa ny tsy tokony adinotsika de mety ho fantatra atsika de mieritreritra mandrakariva mahatonga manao ny fahavoazan'ny firenena zany de tsy avy aminay mihitsy fa avy amin'ny zavatra avy any velany eny tokoa tena misy zavatra avy any velany raha toka mbi amina fahasahiranana tahaka izao ny firenena fa zao tokony fantatsika fa tokony mandray andraikitra isika fa zao fa aminan'iny Zakaripa aminany zao de marina tamin'ny tantaran'ny zanak'Israely ary marina amin'ny fotoana rehetra fa ny faharavanana ny fahasimban'ny firenena de zao ao anatiny aloha ny manomboka ary ny zanak'Israely de nanomboka tamin'ny faharavan'ilay finoanan'Andriamanitra raha vatsikelikely lay finoanan'Andriamanitra le fahatokinan'Andriamanitra tsy kisendrasendra namelan'Andriamanitra ny tempolin'ny Jerosalema ondravan'ny Babiloniana azon'Andriamanitra narovany iny fa marika hita maso fa lay finoanan'Andriamanitra zay ny orina lay tena na izy azy ny zanak'Israely mihitsy ny rava de rava lay firenena ary de mampieritreritra atsika kristianina peritretratsika manao hoe aza mieritreritra mandrakariva fa ny fahalovana de zavatra tonga de hita miariary ny vokany fa mandeha tsikelikely izy ary mahenika
ilay manontolo rehefa aveo mahinika ilay voankazo ilay manontolo rehefa aveo no zany any de mapetraetra antsika le afaka am'izao akatoko ny fetim-pirenena zao mampandiny teny tony faminaniny Zakaria mpaminany inona nataotsika hoe fandrosoana araka inona natao hoe fandrosoana fa mi Zakaria mpaminany zay mahamaminany to zao manao hoe zao nolazainy Jehova tompony maro manaova fitsarana marina amin'ny rahalahiny avy ary jereo ny mpitondra tena jereo ny vahiny aza mihevitra na mikasa anisy ratsy mipiarapelona aminao zany re afaka malala de mamperitreritra atsika fa zay zavatra voalohany zay ny hoe raha toka mijery ny fiainana andavanandro ny fiarahamonina isika de tokony ametra-pahantaninany hoe inona mono mahatonga an'izao nahoanany de ohatr'izao ny fiainam-pirenena ohatra de fahalovana tonga tsikelikely any makatoegana tsikelikely manomboka any am'izay vetsika io tsy fahamarinana vetsika io tsy fahamarinana maivana de maivana nefa rehefa ny rehetra ny manao azy de lasa mahenika ny manontolona izy zany de aza hilika amin'ny lafin-javatra ivelany ny fahavoazana fa mandra tsirairay ny malagasy ray tokony atsiary manao hoe sao de misy avy amiko sao de avy amitsika sao de itsika mihitsy itsika malagasy ray manontolo sao de isika mihitsy ny miara-mieritreritra manao hoe andao izy ty andao amboarina andao izy ty ahitsy-ndao izy ty ndao iverenana lay fototra maha izy azy lay firenena ny zanak'Israely fantantsara fa ny finoanan'Andriamanitra fa ny anao malagasy inona ny fototra nanorenana lay maha izy azy lay firenena malagasy fa ny faharoa de zao rehefa ko malala sady fara atoka mijery isika itatary ty de manamarina miteny Zakaria mpaminany moa ny miteny farany hoe nahatonga ny tany mahafinaritra ao tanylao izy de satria niala tam'ilay fototra tonga tanylao izy satria nialany ilay fototra ny orenany de lay finoanan'Andriamanitra ka na iza miala amin'ny fototra izay ny orenany lay maha izy azy lay finoanan'Andriamanitra ohatra zay ny zanak'Israely niza miala amin'Andriamanitra de ninona na ny fanjakana romanina avy io tsy tokony atongontsika fa ny ampira romanina nisan'ny ampira faraparany lehibe andritran'ny taonjato maro fa ny faharavany fanjakana ny ampira romanina ngeny zay ngeza teto ambonin'ny tany de tahak'izay ko tsy hoe ara-tantara tsy hoe fa marina faniravan'ny baribary izy rehefa tatsika ara-tantara fa ny 900 taona ny 300 taona farany angety tsotra nahatonga zany de tsotra faharavan lay ady trano tao anatin'ny tsikelikely lay ady fahefana lay ataotsika mikiky tsikelikely lay aretina mikiky tsikelikely lay fanjakana lay firenena ary de nefa rany mora tam'y tany velany namarana izany empire romanina fanjakana romanina nizany teto ambonin'ny tany zany fa inona ny vahaolana araky ny faminaniny Zakaria mpaminany raha toka hoe firenena marina tokoa ka resy lahatra manao hoe tsy tokony ho zao zahay ary naneto ambonin'ny tany ary afaka malala ny civilisation zay iainantsika io civilisation judéo-chrétienne de atao hoe zay zany hoe civilisation zay niorina tamin'ny finoanan'Andriamanitra ninona lazaina io civilisation 2000 taona niainantsika kehitriny io de nanana anjara briky betsaka tamin'io ny fivavahana kristiana ny manana fototra anankiray maha izy azy an'ity civilisation iainantsika ity ny finoana an Jesosy Kristy ny finoana aza tonoana zany re afaka malala zay ny anarany civilisation misy atsika io fa zao anefa re afaka malala le civilisation zay judéo-chrétienne na lay naorony reo razantsika reo zokitsika 2000 taona lasa 1000 taona lasa 500 taona lasa move atsika amin'ny resaka zao mbola mitoetra am'izany any efa miatsy miavaka tsony efa manao hoe tsy misy tsony Andriamanitra efa miala am'le soatoavina kristianina tsikelikely manomboka ome toerana na ny famonon'olona na ny fifanavakavahana na ny fifankahalana ary na ny maridrefo ny fandrosoana aza de veritsika
fa mitoekarena ihany hoe veritsika fa ny hany marodefy ny fanosoana de ny fiakaran'ny arikarena faobe miveritsika fa ny marodefy ny fanosoana de ny produit national brut na zavatra tahaka izany ny économie any no iveritsika ho marodefy ny fanosoana de hoy ny boky ny Zakaripa aminany tandremy tsara fa tonga ny tany mahafinaritra ho tany lao ianareo ary hitantsika sao le afaka malala fa tsy tany lao ve ny ohatra nandritry ny fibona nandritry ny 3 volana 4 volana firenena na tanjaka saika haolo tsy nahitanana tapen'olona ray azy mandeha eny amin'ny arabe mandritry ny adiny roa ary mahamarina toy ny teny faminan'ny Zakaria ny tandremy tsara fa hanao ny tany mahafinaritra ho tany lao ianareo rehefa ialanareo ny fototra izay nanorenana anareo inona moa nahoeran'izao civilisation amin'izao finoana Jesosy Kristy tompo zany nge ny orenana ny civilisation kristianina iainantsika hoe nefa efa tsy zany tsony zao tsika ry avako malala efa miala amin'Andriamanitra isika voizitsika ny ataontsika hoe ateisme ny tsy finoana an'Andriamanitra voizina zany voizina ao anatin'ilay civilisation de tsy gaga itsika eto ambony tany misy mikadasitra ny fitrangan-javatra mifikorotana ny tontolo iainana ny fifindramona misy tany misy tonga haolo tsika tsy mahamarika fa misy firenena maro nge miahaolo hoe miatany aolo miatany aolo miamaina lay planeta zay nomen'Andriamanitra antsika tany mahafinaritra de io fa ho tonga tany lao sanatry raha tsy miverina amin'ilay fototra tena izy iny nefa ny fototra ny tany ty tany mentsika ity tany nonenantsika ity finoana an'Andriamanitra finoana fa Andriamanitra ny nahary azy Andriamanitra ny nampisy azy an'Andriamanitra ny tany zay rehetra eo aminy ny fialantsika amin'izany finoana izany ny fialantsika amin'izany fieverana izany de mahatonga ilay tany mahafinaritra lay Edena toerana nitsangatsangan'Andriamanitra ny boky ny Genesis manjary tany lao ary tsy gaga isika raha maniry tsilo ny tany hoy ny boky ny Genesis toko 4 satria maniry tsilo noho ny fahotany olombelona tompamagana ny avako malala todika ny fiainam-pirenena isika manahy misaotra l'Andriamanitra noho ny nanomezan'Andriamanitra amin'ny firenena tahaka ny Madagasikara izay manana zay maizy azy fa inona ny fototra ny orenany ty firenena ity de okalazaina fa anankiray amin'izay fototra andro ny orenany ty firenena ity de ny mahafirenena kristianina azy rana martiora maro ny raraka teto amin'ny firenena azany zany andro zany de tsy azotsika ialana ny fialantsika amin'ny fiheverana amin'ny finoana sy ny fahatokiana ary fialantsika amin'ny fametrahana ny fiainam-pirenena eo ampelantanan'Andriamanitra raha miala n'izany tsika de miala ao an-tany noho zany de nitaona ny malagasy rehetra handinika ny tenany aloha ao anatiny hoe sody avy aminay sody avy amiko fa tsy voatery hoe ny any velany iny mo ionge fa itsika ato anatiny any tokoa isika piray tanindrazana manahoana ny fifikirantsika amin'le fototra ny orenantsika na nanorenanatsika anankiray amin'izany hotsika teo ny mahakristiana vavaksika tompo misaotra anao zahay amin'izao akatoky ny fety mpirenena izao de mampatsiaro anay ianao fa ny tany menao anay de tany mahafinaritra ary tonga tany lao ny tany mahafinaritra rehefa miala amin'ny fototra nanorenana azy izy de ny fononanao Andriamanitra ny fahatokinanao Andriamanitra ny nosinay de nomenao anay efa foinao an'ny malagasy ary rana martiora maro no efa niraraka tonga fanasina na kristianina anay tompo aoka ho tonga tany mahafinaritra trano taninay amin'ireo fo zahay ary aza velanay anamartena ka ilaza fa tsy miankina aminay ny fahavoazan'ny firenena na ny olana amin'ny firenena na ny fahalovana amin'ny firenena aza velanao miala ndraikitra zahay kristianina fa ampianaratsay andray andraikitra atsiary tena hibebaka aminao hiverina aminao hijery ny namanay hitodika aminay
atsiary fa ny fanarenana ny firenena tsy miainga amin'ny vola amin'ny karena fa miainga amin'ny finoana ao Andriamanitra. Misaotra tompo fa afaka mametraka ny tanin-drazanay sy ny vahoaka malagasy manontolo zahay amin'izao akatoky ny fiti-pirenena zao eo am-pelatananao. Amin'ireo fony firenenay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mpamonjy. Amen.